mbola eo amin'izay baolina kitra izay ihany fa azokady zokony kosa indray izy ity dia teny amin'ny kianjan'ny Kary ihany koa no nandray ny lalao tamin'ity tontolo andro alahady ity ka dia lalao telo no nitanterahana teny izany ka ny lalao an'ny BFV Canon no arahantsika eo anatin'ny fanadihadiana sy ny cheminot sy ny UVA. Ho an'ny lalao voalohany dia ny BFV niondrika teo anoloan'ny Canon tamin'isa 4-9 ny cheminot Madarel kosa dia nandresy ny UVA avy any Ankadikely tamin'isa 2-0. Nitoy teny amin'ny kianjan'ny Kary indray tamin'ity faran'ny herinandro ity ny lalao baolina kitra ho an'ny sokajy zokony ka dia lalao maromaro no nitanterahana tamin'izany. Ity lalao arahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny BFV manao ny akanjo mena sy mainty mahazatra azy izay mitratroka amin'ny Canon. Resin'ny Canon tamin'isa 4-7 teto ny BFV. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'isa 2-0 ny BFV. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nitaky ny avizanana ho an'ny mpilalao an'ny BFV ary moramora foana ho an'ny Canon ny nanodikodina ny baolina ka dia maromaro ny baolina tafiditra izy ireo ka tsy nijanona izany raha tsy tany amin'ny 4. Voaka nandresy izany ny Canon tamin'ity fihaonana ity. Ity lalao faharoa ity kosa indray dia ny fihaonana teo amin'ny cheminot Madarel manao akanjo mena amin'ny sary mikatroka amin'ny UVA manao akanjo manga. Ny cheminot teto no nivoaka nandresy tamin'isa 2-2. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'isa 2-0 ny cheminot. Baolina tafiditry babaly tany amin'ny 10 minitra tsy hitaperan'ny fidirana voalohany. Vao nanomboka 10 minitra ny fidirana faharoa dia mbola natafiditra baolina iraindray ny cheminot tamin'ny alalan'ny Bezaka rehefa nisy nitandrefaka teo amin'ny vodilaran'ny zareo UVA. Tany amin'ny 15 minitra tsy farana ny lalao dia natafiditra baolina ray ny UVA izay manao akanjo manga amin'ny sary 2-2 nisa teo. Nisy nitandrefaka teo amin'ny vodilaran'ny cheminot ka dia mora foana nampidirana zareo UVA ny baolina tamin'izany. Toy izao kosa ireo vokatra hafa tamin'ity faninanana teny Karion ity ihany ny SGDM nandresy ny afazy avetsaka azo manga tamin'isa 5-2. Fanitsina tamin'ny faran'ny herinandro ny SGDM dia nandresy ny Canon tamin'isa 4-2. Tsy ny Canon akory izany no nandresy fa zareo SGDM ialana tsiny amin'ny zareo SGDM no izay antony fantosoana izay.